mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ny afaka tratra ity alarobia fa efatra ny volana desambra ity. Ny voalahatra ho mofonainantsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka. Lioka toko 7:10, Lioka toko 7:10 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahefatra-ambin'ny-folo. Lioka toko 7:10 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahefatra-ambin'ny-folo. Anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tenao marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory-hevitra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanaman-keriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamory-hevitra io aza. Vady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolon-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory-hevitra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny handrandra ny lanitra akory fa nite-hitratra ka nanao hoe: Andriamanitro, mamindraha fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra tena no ahitry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fanoharana no entin'i Jesosy mampita amintsika ny faharatsian'ny famingavingana ny hafa, ny faharatsian'ny fiheverantena ho tsara noho ny hafa, ary ny faharatsian'ny fiheverana koa hoe tanteraka. Misy olona anankiroa eto raisin'i Jesosy ohatra. Raha jerena amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia samy olona izay tondron'ny fiarahamonina molotra ho tsy mendrika izy ireo. Ny fariseo na ny mpamory-hevitra. Marina fa ny fariseo dia amin'ny lafiny hoe ara-pinoana dia olona niazona ny lalàna tamin'ny fony, niazona ny lalàna na hantanteraka ny lalàna tamin'ny antsipiriany. Na izany dia marina fa tsy ny fariseo rehetra akory no ratsy fanahy, tsy ny fariseo rehetra akory no noditsoin'i Jesosy, fa ny maro tamin'ireo fariseo ireo dia nitondroin'i Jesosy hoe mpiatsara velatsia. Dia tahaka izany koa ny mpamory-hevitra izay notondroin'ny fiarahamonina ho mpangalatra, ho nafetsifetsy ary nampahantra mihitsy aza ny firenena. Ohatra anankiroa no raisin'i Jesosy eto izany dia ilay fariseo sy ilay mpamory-hevitra. Hoy ny andininy 10 manao hoe: nisy roa lahy dia nakeo an-kianjan'ny tempoly izy, ny anankiray fariseo, ny anankiray mpamory-hevitra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitro. Raha mijery ity 9:20 ity tsika dia ilay teny dia ilay fariseo dia nitsangana, ilay fariseo dia nitsangana nakeny an-kianjan'ny tempoly dia nivavaka. Ilay singa teny ampiasain'ny teny fototra na ny teny nanoratana baiboly, ny teny grika izany dia pros. Io pros io ny dikany dia singa teny milaza hoe nanatona na koa eo aloha na fa ny tena heviny dia zao manao hoe makao amin'ny tena, zany hoe ilay pros dia makeo aloha ohatra na koa hoe manakaiky eo aloha na koa hoe makao amin'ny tena ihany. Ity fariseo ity zany raha jerena amin'ilay nanoratan'ny Lioka dia ny hoe andeha hivavaka any amin'ny tempoly izy, saingy ny vatany ny tonga ao amin'ny tempoly, ny vatany ny tonga eo amin'ny kianjan'ny tempoly, fa izy dia nakao amin'ny tenany ihany. Zany hoe nitodika tamin'ny tenany ihany izy. Raha jerena amin'ny lafiny hoe atsipiriana zany dia izao manao hoe ity fariseo ity dia nivavaka tamin'ny tenany ihany. Tonga ao eo amin'Andriamanitra izy tao amin'ny tempoly, saingy izao
tsy niona amin'Andriamanitra no mamaky azy fa ny andoka ny tenany, ary tsy vitany hoe mandoka ny tenany fa tsy niona amin'Andriamanitra ihany fa tonga hanindraindra ny tenany. Misy ao anatin'ny psychologie de misy antsoina hoe narcissisme. Ny antsoina hoe narcissisme amin'ny psychologie dia areti-tsaina ihany. Avy amin'ny narcisse ao anatin'ny mythologie dia olona anankiray zany na nijery ny tenany tamin'ny Kamory, tam'izany moa tsy sisy fitaratra fa Kamory kely rehefa nijery avy zany narcisse de rehefa nijery ny tenany izy de hitany teo ny Kamory teo ny tenany ary dia tia ny tenany izy, lasa amoureux, tia ny tenany izy, ny tenany no hitany eo amin'ilay Kamory dia lasa raiki-pity tamin'ny tenany ihany izy, ary nefa rano moa de maty izy. Ny fitiavana ny tena io tsy égoïsme loatra na égocentrisme, narcissisme. Narcissisme dia ilay olona zay ny tenany ihany ny tiany, tsy hoe tiaky ny égocentrique hoe tia tena hoe ho azo dôly izy ny ivony, tsy zay loatra, fa hoe lasa afa-po amin'ny tenany samirery izy ka tsy mieritreritra ny hafa mihitsy. Aminy dia izy ihany ny tsara, aminy dia ny olona ratsy daholo, aminy dia ny tenany ihany ny tiany, aminy dia tsy misy tsara afa-tsy ny tenany, tsy misy mendrika afa-tsy ny tenany, ary de tiany ery ny tenany. Zay ny narcissisme. Ary zay ity fariseo ity, tratran'ilay narcissisme spirituel, tratran'lay hoe ny tenany ihany no heveriny ho tsara, ny tenany ihany no tiany, ary de manindraindra zany tenany zany izy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny hivavaka amin'Andriamanitra no namaky azy fa ny andoka ny tenany, ny teny afa-po amin'ny tenany, tia ny tenany izy. Ary izay toe zavatra zay no tonga ny tompo ny teny manao hoe ny teny tany ny teny eto manao hoe ratsy fanahy izy, tsy mendrika. Revako indraindray ny fiainana maha-olombelona dia mety ho tratran'izany narcissisme spirituel zany ko ny olona. Jesoa aza tsy nanaiky natao hoe tsara. Hitantsika eo amin'ny filazantsara lay tovolahy nizakazakana keo amin'ny Jesoa de manao hoe mpampianatra tsara. Jesoa nanaiky hoe nahoana moa nataonao hoe tsara? Raha ihany ny tsara. Fa ity fariseo ity de zao tena nanatsara ny tenany, tia ny tenany any avitra ny tenany hoe tsara izy. Dia eo somary nasehon'i Jesoa lay zavatra diso amin'ny fijeriny ity fariseo ity. Hoy le fariseo: misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao fa tsy mba nataonao tahaka ny olona sasany. Lay koan'ilay fariseo: misaotra anao Andriamanitra fa tsy nataonao tahaka ny olona sasany, tsy mpanao ankeriny, mifady anisan'ny indroa isan-kerinandro mandony fahafolo-karena amin'ny azoko rehetra. Zany hoe tsy misy afa-tsy ny tenany ity fariseo ity, koa iza. Ary dia nanasehon'i Jesosy raha fa tena mana hevitra diso mihitsy izy raha mijery atsika manao hoe mifady indroa isan-kerinandro. Aiza ao anatin'ny Baiboly no mitaky fifadikanana indroa Andriamanitra isan-kerinandro? Tsisy an'izany ao anatin'ny testamenta taloha. Levitikosy toko 29, toko 7:20 dia samy miresaka an'io, fa ny jiosy dia mifady ihany na indray mandeha isan-taona ihany amin'ny andro fanavotana. Eo no fifadikanana takian'Andriamanitra tamin'ny jiosy rehetra, indray mandeha isan-taona, zay ihany. Zay ny tadiavin'ny lalàna. Ny manokana dia iny hafa ny tsirairay no mety manao ny azy arakarak'izany ihany, fa mitakiany lalàna indray mandeha isan-kerinandro, indray mandeha isan-taona ihany. Ity fariseo ity indroa isan-kerinandro. Aizy Jesoa no tsy ho vaky vava, efa angamo nisy nitaky taminao hoe mifady hanina indroa isan-kerinandro, indray mandeha isan-taona ihany. Atao teo aorianan'ny fahababoana, da amin'any aorianan'ny exil diavan'ny Babilôna vao nifady hanina inefatra ny zanak'Israely tamin'ny fotoana lehibe ny Paska, ny fetin'ny Tabernakel sy ny sisa. Zay vao nifady hanina inefatra isan-taona. Fantany am-piantoana dia indray mandeha isan-taona ihany. Zany hoe manao zavatra zay mihoatra noho ny tadiaviny ity fariseo ity, zavatra tsy nitadiavin'Andriamanitra taminy akory zany. Zay mahatonga lay hoe narcissisme spirituel eto.
tsy vitan'izany ihany hoe le fahaseho eto manao hoe za ange mandony ny fahafolo-karenako hoe mandony fahafolo-karena am'izay rehetra amin'ny azoko rehetra aiza ao anaty aiza Andriamanitra ao anatin'ny testamenta taloha no mitaky ny fahafolo-karena am'izay rehetra azonao tsy mitaky an'izany mihitsy Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny fariseho ao amin'ny Luka toko faha 1:20, loza nareo fariseho fa mandony fahafolon'ny solila sy ny rota ary izay anana famboly rehetra ianareo. Loza nareo fariseho fa mandony fahafolon'ny solila sy ny rota ary ny anana famboly rehetra ianareo. Andriamanitra tsy nitaky mihitsy hoe aloavy ny fahafolon'ny anana rehetra, fahafolon'ny solila, fahafolon'ny rota, tsy zany nambaran'ny bokin'ny Nomeria toko 20 na Nomeria toko 20. Tsy hoe dia aloavy ny fahafolon'ny salady maniry eny tokotany, fahafolon'ny persila maniry eny tokotany, fahafolon'ny angivy maniry eny tokotany, fahafolon'ny karoty maniry eny tokotany, fahafolon'ny poara maniry eny tokotany. Tsy zay zany lay, tsy toe-tsaina tahaka zany ny fahafolo-karena. Tsy zavatra ohatr'izany ny dikany hoe fahafolo-karena. Arabe dehibe ny olona diso momba ny fahafolo-karena. Lasa kajy, lasa manao kajy amin'Andriamanitra. Tsy zany ange ny hevitry ny fahafolo-karena. Ary zay mahatonga ny tompo eto nandray ohatra ity mpamory rehetra ity hoe tanisany hoe za de mandoa fahafolo-karena am'izay azoko rehetra. Raha misy efa nahitsy ny tompo ao amin'ny Mateo toko 1, Mateo toko 7, Mateo toko 8 de momba ny fahafolo-karena. Efa nahitsy ny tompo momba ny fahafolo-karena. Ianao raha ny fahafolo-karena manatin'ny fanaovana fanatitra, tsy zany zavatra fifandraisana amin'Andriamanitra zany, tsy tany sainy zany. Zany zavatra hanao sy Andriamanitra zany, tsy kajiana anaovana tahaky ny raiki-pona règle 2-3 zany, tsy hanao an'izany aminao Andriamanitra. Nahitsy ny tompo koa ny fifadikanina hoe rehefa mifady anina ianao zany koa tsy deraderainao zany, fa zavatra hanao sy ny tompo zany. Ny Mateo toko 10 rehefa mifady anina ianao de amboary tsara ny bango ny volonao, hosoro menaka ny tarehinao, manaova madio tsara mba tsy ho hitan'ny olona koa raha mifady anina. Revako eto dia ambaran'ny tompo lay olona izay tonga hivavaka nefany mivavaka amin'ny tenany. Tsy mila n'Andriamanitra akory izy na ny tena marina eto, fa heveriny fa ny tenany ny mahavonjy ny tenany, heveriny fa ny tenany fiezahany ny mahavonjy ny tenany. Ary zay ny fahantsoa ty fariseho ty, mihevitra fa mahavonjy tena izy, mihevitra fa tsara ho an'ny tenany izy, mihevitra fa tsy mila n'Andriamanitra izy, heveriny fa ny tsara dia tsy avy amin'Andriamanitra, tsy mila n'Andriamanitra mihitsy izy, tsy fahasoavana mihitsy ao aminy ao, fa ny herin'ny tenany no anatanterahany tsara, de zay no heveriny ho famonjena. Ary dia mety ho tratra ny fakam-panahy eo avokoa na ny kristianina, na mety ho fikampanana mihitsy ara, mety ho sampana mihitsy ara, tratra ny antsoina hoe narcissisme spirituel, mety misy sampana na fikambanana na fiangonana, mety hoe zay tsara, zay ataonay tsara, zay ataonay jere zay ala ho tahaka, ny mety ataonay tsitsikianina, zay tsy manana zavatra ianarana aminareo, zay tsy manana zavatra alay tahaka aminareo, zay tsy manana zavatra alainy amin'Andriamanitra koa raha jere fa zay tsara, zay mendrika, misy an'izay mety ho tratran'izany avokoa. Ary mahatonga ny tompo nananatra antsika nanaka nyty ohatra ty, tandremo fa ilaina ny fanetretena, tandremo fa manomboka eo amin'ny fanetretena ny fiainana kristianina. Fa ilay faharoa kosa de zao lay mpamory hetra dia mizakazaka nakeo amin'ny tempolo koa, nakeo amin'ny tempolo tahaky lay fariseho nanatona moa izy araky ny mpinadiny fahafolo teo, samy tonga teo amin'ny tempolo kianjan'ny tempolo izy. Saingy zao ilay mpamory hetra kosa dia tsy nentiny handrandra ny lanitra akory, zany hoe niondrika ary nite hitratra lay vombolana hoe nite hitratra tupto amin'ny teny grika, lay verbe tupto, hoe tupto de zao mikapoka ny tena, mikapoka ny tena, ndraindray mikapoka ny tena, mikapoka ny vatana, mikapoka ny tena amin'ny hazo, na mikapoka ny tena amin'ny karavasy, zay le tupto. Tsy hoe nite hitratra fotsiny zany lay mpamory hetra io, fa toy ny hoe nikapoka ny tenany mihitsy, nanasazy ny tenany.
mampatsiaro ny tenin'ny Paoly asiako mafy ny tenako ho mangana, toy ny milaza hoe tsy milaza fibebahana ihany fa milaza fanafoana tena mihitsy, milaza hoe fikapohan-tena. Mampatsiaro ny tenin'ny Paoly amin'ny Filipianina hoe fa nofoanany ny tenany, zany hoe ity mpamory etra ity zao nahatsiaro ny tenany tsy mendrika izy, nahatsiaro ny tenany no tsy mendrika izy satria mpijangajanga, satria mpanao akeriny, ary dia nikapoka ny tenany izy, tsy niandry an'Andriamanitra hikapoka ny tenany izy, tsy niandry an'Andriamanitra nasazy azy izy, fa izy tena nikapoka ny tenany, izy tena nanitsy ny tenany. Ary dia izay no andrasan'ny tompo, izay no andrasan'ny tompo ny mpino. Raha ohatra ka mijery tantatsika de roy ihany zany no saron'ny olombelona, tian'ny tompo takaritsika de na itsika ilay fariseo, na isika ilay mpamory hetra. Ngamba mety misy rehetra hoe tokony nasiany Jesosy fahatelo kosa hoe aiza ve de za ve de le mpamory hetra, fa tokony nasiany ohatra anankiray fahatelo asa iza re zany fahatelo zany. Nisy olona anankitelo na kianjan'ny tempolo de le fariseo de le mpamory hetra de za zany mba mety anelanelany, fa hoe sady tsy le fariseo any tsy mpamory hetra fa ho Jesosy tsisy an'izany fahatelo zany fa anankiray amin'io ianao, na ianao lay mpamory hetra na ianao le fariseo. Ary dia satria tsy lay fahamarinana amin'ilay moral akory hoe fa samy mpanota avokoa itsika mianakavy, samy olombelona mpanota avokoa tahaka an'ireo fariseo sy ireo mpamory hetra ireo, fa izao ny mahamarina atsika dia ny fanetretenantsika. Ary dia ahitsy ny tompo eto amin'ny lafiny ara-potompolona de zao ny fanamarinana ny olona, dia fanamarinana zay avy amin'Andriamanitra, tsy justification horizontale, zany hoe tsy ny olona akory ny manamarina atsika, tsy ny tenantsika ny manamarina atsika, zay le hoe justification horizontale, fa justification verticale, zany hoe Andriamanitra ny manamarina atsika, Andriamanitra no manamarina atsika, midina avy any an-danitra io fanamarinan'Andriamanitra io. Ndraindray mantsy itsika azo ny fakapana tahaka nyity fariseo ity, ny hoe ny fanamarinana dia ny olona ny manamarina ny fanamarinana avy amin'olombelona hoe za nge tsy ratsy noho iny hitanao ry tompo, za tsy ratsy fanahy noho iny kosa koa de tena efa tsy izy mihitsy, za nge mba ohatrohatro zao ihany, iny kosa tena efa ratsy Andriamanitra. Zany hoe ndraindray tsika mieritreritra ny tenantsika ho marina satria mampitany tenantsika amin'ny hafa, zay le justification horizontale, hoe ampitahiko amin'ny hafa ny tenako dia rehefa mijery azy de zao izy ratsy fa za tsara. Ka ny fanamarinan'Andriamanitra tsy justification horizontale, tsy fampitahana ny tenanao amin'ny hafa ny mahamarina anao, tsy ny fampitahana ny tenanao amin'ny mpiarabelona aminao ny mahamarina anao, fa Andriamanitra ny manamarina anao. Ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra dia tsy miainga avy amin'ny fampitahan'olombelona, tsy miainga avy amin'ny fijerin'olombelona, fa miainga amin'Andriamanitra, fanamarinan'Andriamanitra mamaim-poana avy ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Azay fanamarinan'Andriamanitra de zao tahaka ity mpamory hetra ity, ny tia hitratra. Le avako malala mazava ny afatry ny soratra masina amitsika eto. Andriamanitra mahita ny ao am-pontsika, Andriamanitra mahita ny ao am-pontsika, Andriamanitra mahafantatra ny lalana ny diavintsika, Andriamanitra tsy avy antso ny marina tsy akory, fantatr'Andriamanitra ny toetratsika rehetra, fantatr'Andriamanitra fa tsy tanteraka tahaka an'ilay fariseo, tahaka an'ilay mpamory hetra, fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika de ny fanetretenantsika. Zay manitry tena no asandratra, tsy maika hitsara ny hafa tahaka ity fariseo ity, tsy maika hijery ny fahalemen'ny hafa na ny tsy fetezan'ny fiainan'ny hafa ongeza be, fa hijery fa tokony handiny tena. Azandry afaka no tian'ny tompo toetsaitsika amin'izao taona madiva hifaran'izao, mamantatra ny tenantsika, mikapoka ny tenantsika, tupto manitsy ny tenantsika, hoe tompo havaozy aho, tompo mamindrafo amiko, tompo mamindrafo amiko mpanota, tsy tahaka miteny tahaka rehefa fariseo hoe tompo jere mo ty za de tsara, zao avy ny zavatra efa nataoko, inona moa tsy efa nataoko tompo, misaotra anao aho fa tsy mba nataonao tahaka andrano, tsy mba nataonao tahaka andrano, tsy mba tahaka andrano nange za Andriamanitra. Tsy zany ny andrasan'Andriamanitra. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra tsy fitanisana zay zavatra ny tsara nataontsika, tsy zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra.
ny zava-dehibe amin'andriamanitra rehefa tonga ao an-tranon'andriamanitra ianao tsy ny fitanisana zay tsara nataonao akory ny tranon'andriamanitra na koa tsy fitanisana zay tsy mety nataonao tsy zany ny voalohany fa fandraisanao ny famelan-keloka natolotr'andriamanitra. Ny mahamaika an'andriamanitra dia rehefa tonga ao an-tranon'andriamanitra ianao dia ny andraisanao zay natolotr'andriamanitra anao. Ny mahamaika an'andriamanitra tsy ny andray zay atolotra ao anazy zay eo fa inona ny fototra voalohany hany andraisanao zay natolotr'andriamanitra anao. Fa raha raintsika rehefa malala manao tahaka ty fariseo ty ndraindray ny tanisantsika ny maha isika atsika ny mampezakazaka atsika any amin'andriamanitra fa ny mampezakazaka atsika any amin'andriamanitra dia izao ny tokony ho isy handray zay natolotr'andriamanitra atsika satria tsy itsika ny mezakazaka voalohany fa andriamanitra nezakazaka nanatona atsika ary nitondra famonjena ao atsika noho zany ny maika amin'andriamanitra dia ny andraisanao izay no miny ny tian'andriamanitra dia zao ny andraisanao ao anatin'ny fanetretena ny fanomezana tsara indrindra ny meny dia ny famelan-keloka tan'Alan Jesosy zany driavako malala am'izao akatoky ny krismasy ao fotoana ny advent zao ny fanomezana tsara indrindra ny men'andriamanitra anao dia Jesosy natolony ny zanany hamonjy anao teraka tao an-tranon'omby mba hamonjy atsika olombelona noho zany aza fihainonana inona ny tanana fa aoka ny tananao hitsotra handray zany fanomezana tsara indrindra no man'ny tompo anao zany. Ny zava-dehibe dia izao mitondra fanomezana tsika ao an'andriamanitra zany atao andavanandro fa izao ny fonao sokafy handray lay fanomezana ao man'ny tompo anao dia lay zanany mba ho teraka ao am-ponao amin'ity krismasy ity ka amin'izay fotoan'izay dia itihitratra tahaka ity fariseo tahaka ity mpamory tiko ianao hoe tompo amindreo fo ahy mpanota amindreo foa mba afaka makivaky ny taona vaovao indray ao anatin'ny fifaliana. Vavakisika tompo ao misoranao ny amin'ny soatra masina izay manitsy ny fijerinay ny hafa manitsy ny fijerinay ny tenanay ary manitsy koa ny fijerinay anao Andriamanitra. Nandray tompo malaky mirehare zahay mifitra ny tenanay ho tsara noho ny hafa zahay tsaraina izy reny vingavingaina izy reny nefa dia mpanota tahaka azy ihany koa zahay. Saotra tompo fa tsy avy antso ny marina ianao. Saotra tompo fa atao aminao zay handiny tena hanitsy tena hamantatra ny tenanay manoloana ny fahatsaranao Andriamanitra. Tompo vangio amin'ny fanahinao masina zay mba hahatsiaro fa mpanota mila famonjena mpanota mila fanadiovana amin'ny ranao Jesosy dia mampahirezana ny tompo amin'ity tontolo andro ity ho tontolo andro ny fanetretena ho tontolo andro fitiavana ny hafa ho tontolo andro raha ionanay aminao ny tontolo andronay nio mamelany elokay mamindrafo aminay Jesosy dia anatinay ny fiavina vonana ny firehareana ny fiveretena ho zavatra fa ataovy tahaka anao Jesosy zahay mahana fanetretena dia taio ny asanay taio ny fikelezanay ny anay taio ny tokantrano tsiraray ary taio ny tanindrazanay tompo mampahirezanay mandrakariva ianao saotra Jesosy amen.